assurance AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité antitasy tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy tsara be manolotra ho anao ny logité ioka ny fahombiazany miaraka amin'ny castel castel manolotra ho anao ny logité efa azonao tsy fahina miendriny 10 centilitatra c'est un vrai délice avec Bonobon logité rempli d'émotions. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. afetrao Sleepy Lady ny fitokisanao c'est mou si doux Mogul, c'est trop bon avec le JT. Tiara, ni tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny le JT. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Telma, Safidk numéro 1 Malagas, manolotra ho anao. ankafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy no hitsidinay ny tokantranonao amin'izao takariva ny alarobia fa 7 ny volana aprily izao reto ny lohatenitsika Nanolotra fanazavana manoloana ny resaka be tsy nandraisan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fitenenana tany Vohipenina nandritra ny fanandratana olo-tsambatra ny Ramsey Lucien Botovaso ny tenany tamin'ity androany ity. Nanao tatitra ny toe-karen'ireo firenena afrikana androany ireo manampaizana manokana momba ny AIR eo anivon'ny banky eran-tany. Fatafapetraka eny anivon'ny Université n'Antananarivo ny toeram-pitsaboana fototra faharoa ka ahazo tombony amin'izany ireo mpianatra sy mponina eny amin'ny manodidina. Ary dia chaîne maro malagasy ao amin'ny YouTube no voafafa niaraka tamin'ireo horonan-tsary maromaro nanomboka omaly hoentina amintsika ny antony mahatonga izany. Mazava ho azy fa santiona vaovao ireo tompoko lasy tompoko vavy fa maro be ireo vaovao hoentina aminao amin'ity le JT androany ity anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. anatin'ny tapany faharoa ihany koa no anarahantsika ny zanam-pandaharana maro samihafa tahaka ny portrait na taekwondo ka moa zany iray izay no arahiny Sonia Andrenirina ho hitantsika eo izay iaraka amin'ny Godliba ihany koa isika eo anatin'ny tapany faharoa fa zao aloha dia iaraka nolotra ny la une sy ny actu aminao ny tenako sy miora miaranjatovo. Anisan'ny resabe tatoato ny tsy nandraisan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fitenenana tany Vohipeno nandritra ny fanandratana olo-tsambatra ny Ramsey Lucien Botovaso. Araka izany dia nisy ny resadresaka nataony tamin'ny gazety iray izay nivoaka androany fanjakana ny Vatican izay nikarakara iny hetsika iny hoy izy ary amin'ny mafy loham-panjakana miara-miasa amin'ny Vatican no nanasana azy na dia nisy aza ny resabe manodidina izay dia fantatra fa afapo tamin'ny nandraisana azy tany Vohipeno ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina. Naresaka tatoato teo amin'ireo mpanara-baovao ny tsy fahafahan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandray fitenenana tany Vohipeno ny alahady teo. Naneho ny heviny tao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro ny tenany raha nanontaniana fa mitombona ve ny tsy nandraisan'ny fitenenany. Novaliany fa didim-panjakana avy amin'ny Vatican no nanandratana ny Ramsey Lucien Botovaso olo-tsambatra. Ny firenen'ny Vatican no nikarakara ny hetsika. Firenena izay mifampiraharaha ara-diplomatika amin'ny Madagasikara, izany hoe hetsika ara-panjakana Vatikana iny aloha vao hetsiky ny katolika. Tonga ny solotenan'ny malagasy rehetra ny tenako ampanitretena lehibe no ilazako fa tokony nandray fitenenana ny filoham-pirenena. Na izany aza nefa dia loharanom-baovao akaiky ny filoha no nahafantarana fa afapo tamin'ny fandraisana tany Vohipeno izy.
nanaraka ny arofenitra raha teo ny fiarabana tany an-toerana raha ny araha-bazy amin'ny mahafloam-pirenena ireo izay nandray fitenenana. Tsy manaratsy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Vatican araka izany iny zava-nitranga iny. Mino ihany koa ny filoam-pirenena fa tsy ny fiangonana katolika no mitady korontana satria efa fanao ny fiangonana katolika ny manaraka ny fiainam-pirenena ary mitady vahaolana manoloana ireo tsy mety rehetra. Saingy misy amin'ireo mpanao politika sasany no mitady ampiasa ny fiangonana katolika sy ny hafa mba ahatongavana amin'ny tanjona kendreny. Nampatsahivy ny filoam-pirenena fa tsy nitondrana inona na inona teto amin'ny firenena ny korontana. Fomba ara-demokratika hatrany no entina mandray ny fahefana ary mahafantatra izany ireo mpanao politika. Miantso ho an'ny fitoniana sy ny fanajana ny fomba demokratika araka izany ny filoam-pirenena. Anisan'ny hetsika iray izay mbola mampiasa sainy maro ihany koa ny hetsika ho tanterahiny antoko Tima sy Mapara ny sabotsy izao. Nitondra ny heviny mikasika izay fiainam-pirenena izay ny mpandalina politika Toavina Ralambomahay androany. Fotoana izay nilazany fa tsy vahaolana ny fidinana andalambe amin'izao fotoana izao ho azy ilaina ny fanaovana politika madio ao anatin'ny demokrasia izany hoe mitondra ny tsikera ary manome ny sosikevitra mifandraika amin'izay mitondra ny fanampanazavana amintsika makasika izay ary Rinandriamalala sy Stefan Rakotomalala. Tsy vahaolana ho an'ny firenena ny fidinana andalambe efa fantatra hatramin'izay ho ny mpandalina politika fa fomba iray idirana mikorotana ny fandehanana eny amin'ny lapan'ny tanàna. Ho azy raha misy ny tsy fitovin-kevitra ilaina ny fandinihana ny lalam-panorenana. Hevitra narosony voalohany ho an'ny antoko Mapara sy Tima ny fanaovana fitsim-pampitokisana. Ankoatr'izay, raha hitsikera marina fitondrana izy ireo dia tsy ny fidinana andalambe ny tokony atao fa ny fanendrena lehibe ny mpanohitra. Nambariny ihany koa fa misy olona efa vonany hanarorotra ireo fotoana ireny eto amintsika. Ny amin'ity indray mitoraka ity dia hoe anao tatitra ny solombavambahoaka dia inona raha zany ny tranga. Tsy fantatra mihitsy zany inona ny tranga, mety hoe toy ve ny fitokonana satria ho avy ny 1er mai, ho avy ny 13 mai sa inona no antenaina aorinan'io fidinana andalambe na eny amin'ny parviany eny amin'ny 13 mai ihany zany. Ny ahina aloha dia misy olona moa zany manahy hoe hidina andalambe indray dia hikorotana indray fa misy olona koa tena hita hoe vonona andeha indray hidina andalambe hiady amin'ny fanjakana zany. No mariny ity mpandalina politika ity ihany koa fa tokony hiandry ny fanapahan-kevitra farany avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo solombavambahoaka ireo vao maneho ny heviny ary mitondra ny sosikevitra anoloana ireo tsy mety ao aminy. Ny hita moa zany dia ny HCC na ho ekeny amongadiny io na ho ekeny ampahany na ho tsy pahany amongadiny arakaraka. Raha ohatra ho tsy pihany zany dia miverina amin'ny lalana taloha ny miatra na mety hoe hisy lalana vaovao atao ho any akaingana arakaraka raha ohatra hoe amin'ny Tsipriana dia ohatran'izay ihany koa. Nambaran'ny mpandalina politika ihany koa fa efa leo korotana sy krizy ny vahoaka ka mila fitoniana ara-politika. Omaly nisy fanambarana an-tsoratra nataon'ity mpandalina politika ity nanehoany ny sosikevina momba ny raharaha-politika eto amintsika. Ho rahantsika aorian'ny dokam-barotra ny tatitra mikasika ny toe-karen'ireo firenena afrikana ijery ihany koa isika ny mikasika ny fanankatonana ireo chaîne YouTube an'ireo fandefa horonan-tsary sy klipy malagasy rehefa avy ao ary. Sonanao mbola miaraka aminay ary anohin'ny fotoana isika nanao tatitra ny toe-karena ireo firenena afrikana ireo manam-pahaizana manokana momba ny hayary eny anivon'ny banky maneran-tany. Voaresaka tamin'izany ary ny mahakasika ny Madagasikara nahazo tombony ihany koa isika tamin'ity androany ity satria nahazo nametraka fanontaniana ireo mpanao gazety malagasy nanatrika izany Andry Nalain'Andriamasy misy Razafinjatovo. Isan'ireo firenena nisondratra ara-toe-karena ka nambarany Albert Zefak lehibe n'ireo mpahayary eo anivon'ny banky eran-tany sampan'Afrika androany i Senegal, Nigeria, Angola, Afrika Atsimo ary Côte d'Ivoire. Firenena 12 kosa natorana ho bokan-trosa. Na tsy isan'ireo nahasitraka manokana azy Madagasikara dia tsy isan'ireo firenena natorana ho bokan-trosa ihany koa. Nahatonga an'izay aloha dia nisy an'ilay fotoana nandritra 50 Madagasikara tsy nanana tsy afaka nindra mbola tany ivelany zany. Nisy an'ilay période-na crise politique iny. Iny dia tsy dia mihetsika ny tontolo teo. Fa nandritra n'iny fotoana iny koa nefa ny fanjakana zany
nandray mesure hoe anamafisana ny resaka capacité de gestion de la tête satria nisy fotoana Madagascar il y a 5 ans nanao resaka diagnostic ny resaka performance en termes de gestion de la tête nanaraka an'izay izy nanana plan de réforme hoe ahoana ny fomba hiadresena ny resaka problème identifié tamin'ny évaluation nisy progrès betsaka vitan'ny dette publique ny mpitatana ny dette publique zany tao anatin'izay ohatra hoe hatrizay Madagascar tsisy lalàna mifeny resaka endettement zany fa tamin'ny 2014 nisy loi sur la dette publique nanomboka teo zareo nanana stratégie na gestion de la dette zany hoe isa-taona izy mametra hoe ohatrizao ny montant na dette ho contractena maximal si ny tena prioriser ny fanjakana koa zany dia hoe rehefa mindrana rehefa contracter financement externe dia ny temps no priorisena dia avy eo ny findramam-bola misy taux concessionnel zany hoe ambany be mihitsy ny taux dia ny dette commerciale any Madagascar kelikely any tao anatin'izay hatreto raha ny voalazan'ny mpahaiary malagasy dia mbola voasokajy isandreo firenena marefo ara-toekarena Madagasikara na nitombo azy ny ari-karena faobe dia nitombo ihany koa ny isam-poniny eto amintsika nanamarina izany ny fanjavonan'ny klasy eo anelanelany izany hoe hitany ariary ny tsy fitovian'ny fari-piainana eo koa ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana satria isika manafatra entana avy any ivelany noho ny tsy fananantsika indostria mpamokatra toy ny akanjo sy sakafo miteraka fanafarantsika vola vahiny izany eo ihany koa ny tsy fampiny vokatra eto an-toerany itsika zany hafa mihitsy zany ny atsika aloha mbola miainga vary ambanitsika dia eo amin'ny zéro aloha dia io zay vao mijery hoe ahoana manaovana azy zay ny élément de réponse ny banque mondiale manokana le resaka Madagascar hoe tafiditra anatin'le 18 pays amin'ny resaka surendettement dia raha tsia raha eny inona no tsara hoe faritana anatin'le hoe politique d'endettement antsika ny vaovao tsara aloha dia tsy tafiditra ao anatin'le 18 pays manana risque élevé na surendettement Madagascar amin'izao ny taux d'endettement Madagascar eo amin'ny 40% PIB eo raha comparenao pays faible revenu zany anisan'ny taux farany izay ambany namporosia mpahaiary avy amin'ny banky eran-tany sampana Afrika androany ny fitondrana malagasy mba haimpiasa ireo fanampiana azo no an'ny fotodrafitrasa izay tetikasa mifandraiky amin'ny vantana amin'ny vahoaka eo koa ny tokony anetsihana ireo loharanokarentsika sy ny ezahana ampiasana malagasy na lahy na vavy fa monina amin'ny toerana mora tandon'ny loza voajanahary toy ny rivodoza ny tondra-drano na ny haitany ny ampahefatry ny mponina eto Madagasikara izany hoe mananika ny dimy tapitrisa eo izany raha ny fampitam-baovao navoaka ny UNICEF mba ahafahana mitsinjo ireny mponina marefo ireny ary dia misy ny atrikasa nandritra ny 2 andro no tanterahana teto Antananarivo izay miompana indrindra amin'ny resaka fiahina ny ara-tsosialy indro ary ny fanampanazavana entin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny mponina efa misy programma momban'ny fiahina ara-tsosialy efa ianareo angamba le fiavota fiarovana jaja reny dia programma entina anomezana aina ny vahoaka izay tratra ny haitany be teo ary amintsika miteny izao efa mamboly ny olona efa manana omby efa manomboka manana osy ary indrindra efa manomboka mampianatra ny zanany efa be dia be ny ankizy any atsimo amin'izao fotoana izao efa verina any am-pianarana fa mialoha ny idirantsika ny vaovao mikasika ny fahasalamana dia handeha hijery trangam-piarahamonina nahiditra ny tsy hafa ilay lehilahy mpiamon-trano teny Ambatomaro izay nahavita namono ny zanany roa taona ny sabotsy lasa teo no ny trangany izany tranga izany ary raha tsy ahivina dia nomeny norambasan'ny alika masika ny vady aman-janany ankoatra izay nefa dia trangam-piarahamonina iray ihany koa dia nahiditra amponja ihany koa lehilahy iray raiky amin'ny 20 taona voaroroy ho namono teratany vahiny teny Mangarivotra Akadivato izy malasa teo Pierdina Razafindramana sy Dolphe Rakotoniainy no mitondra izay vaovao izay amintsika adin'izy mivady no ny antombohan'ny tantara izy ireo izay monina eny Ambatomaro nangataka vola tamin'ny vadiny ity lehilahy ity ka tsy nahazo ary niafara tamin'ny fahafatesany zanany 2 taona navoaka tao amin'ny trano mantsy ny alika masika tao amin'ny toerana ny asany ihany raha ny filazany
nozambasany araka izany ny vadiny sy ho zanany io. Tafatsoaka teo amin'ny varavarakely ilay ramatoa saingy ilay zanandro taona kosa no nohan'ilay alika. Nahitana dia nakaikitra enina teny amin'ny atikoza azy io ary dia andrangotra maro tao an-damosiny araka ny valy ny fanadihadiana natao. Le alika tany an-trano ny zanako tao an-dakozia. Dia voatavaka mivoavoaka iny le alika dia tonga dia niazakazaka nakany an'ilay zazakely moa le reniny ny tafatsoaka. Dia le zanako no nohaniny teo dia niazaka nanavitra an'ilay zazakely ihany moa tsy voavitra. Fantatra fa mamy ity raim-pianakaviana ity. Tamin'io andro ny vadiny kosa nametraka fitaraina teny amin'ny polisy taorian'izay ary niafara tamin'ny fisamborana azy. Efa niakatra ny fampanohavana ny alatsinainy teo io lehilahy io ary nahiditra eny tsy afaha. Ankoatr'izay, lehilahy iray 20 taona ihany koa no voasambotry ny polisy ny zoma lasa teo. Voariorio namono tera tamin'ny vahiny teny Mangarivotra Ankadivato ny tenany. Rehefa noadiadiana ilay tovolahy dia nilaza fa nisy olona enina nanery azy hamona io vazaha io, raha tsy izany dia izy no vonondreto farany. Notsatoany antsy araka izany ny lohan'io vazaha io, tsy maty anefa izy fa mbola navita ny antsy vonjy. Eny Antamora moa amin'izao fotoana izao ity lehilahy 20 taona ity. Izany mikasika ireny vaovao ireny fa tafapetraka eny amin'ny Université n'Antananarivo ny toeram-pitsaboana fototra faharoa. Tsy ny mpianatra ihany no azo tombotsoa amin'izany fa ireo mponina manodidina eny an-toerana ihany koa raha ity vaovao entiny miaro sorojy ravaka sika samy mbola manana amintsika ity. Ho fanamariana ny andron'ny Nelson Mandela nisy ny hetsika notanterahana tamin'ireo université eny eto Madagasikara. Isan'izany ny fananganana toeram-pitsaboana fototra faharoa eto Tsahamamy raha ho an'Antananarivo manokana. Misy ny fizahanany marary isan'andro, misy ny tongotra ho an'ireo vehivavy bevoka, izany hoe ny fisafona, ny fampiterahana, dia misy ihany koa ho an'ny zaza dia ny mikasika ny vaksiny izany. Ny akta zany dia maimaimpona fa ny fanafody dia mitovy amin'ireny tom-pahasalamana tantanin'ny fanjakana reny vitim-panafody. Naharitra 10 volana ny faharetan'ny asa fanamboarana, ahitana fitaovana arifomba sy ikafarany foto-drafitr'asa ary isanina papvelona iray sy mpandraraha miisa 2. Manodidina ny 4,4 alina kosa ny olona azo tombotsoa. Tsy ny mpianatra université ihany akory fa eo ihany koa ny mponina avy amin'ny fokontany Tsahamamy, Antsibolo, Ankatso 1 sy Ankatso 2 ary Ampasanimalo. Tombony tena misy satria akaiky amin'ny alina zany resany hoe tsy maintsy hamonjy CSP2 amin'ny alina, ny sécurité atahorana, ahita taksisa tsy ahita dia faly ny olona satria akaiky ilay izy. Andro lehibe tokoa ny androany eo amin'ny fifandraisan'ny Afrika Atsimo sy Madagasikara manaprofy izany izao tetikasa izao. Vokatry ny fiara-miasan'ny tsy miankina sy ny fanjakana ity tetikasa ity, anisan'izany Afrika Atsimo, ny komina Antananarivo renivohitra, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministeran'ny fampianarana ambony. Fa ho toyan'izay hatrany dia tanterahana any Antsirabe nanomboka androany ary aritra 3 andro ny kongresy fahatelon'ireo mpitsabo mahakasika ny fahasembanana ara-batana. Miomby amin'ny fitsaboana mivatsy tongotra na ny piebo ny loha hevitra noraisina tamin'izany, olana ara-batana izay azo sitranina tsara saingy ilaina ny fiara-mientany rehetra ho ny mpitsabo tamin'ny zora venandrasana Andremina Antsirabe. Tsy tokony hitondra fahasembanana ny mivady tongotra, azo tsaboina tsara izany raha voatily dia ny mbola kely ny olona manana io olana io raha ny nivohitra androany tamin'ny andro voalohan'ny kongresy fahatelon'ireo dokotera mpitsabo mahakasika ny fahasembanana ara-batana eto Madagasikara izay tanterahana etsy amin'ny Hôtel des Termes mandritry ny atelona. Maharitra fotsiny sy ny fitsaboana azy io raha ny nambaran'ny filohan'ny ity fikambanan'ny mpitsabo ity. Lavitresaka ny fitsaboana tokony hoe voateraka zany zaza dia raisina tanana manao platra mandritry ny eo amin'ny 2 volana mahery kely eo dia rehefa avy eo nefa rehefa azo mahitsy ilay tongotra tsy azo avela amin'izao fa tsy maintsy mbola manao atel mandritry ny 3 volana tena tsy miala mihitsy azy mandritry ny 3 volana fa hoe rehefa misasa ihany zany zazakely fa zay vao azony ny atel dia rehefa avy eo mbola rahamaso zany le zaza mandritry ny 4 taona aorianany fetomboan'ny fitsaboana.
tsy azo fantarina mazava ny antony mahatonga ity olan'ny tongotra ity. Iray na roa amin'ny zaza arivo teraka maneran-tany no fantatra fa ahitana io tsy fahatombanana io. Araka io antotanisy io dia tombanana ao manodidina ny 700 isan-taona any ho any izany ho an'ny Madagasikara. Noho ny fahasarotan'ny fitsaboana ny mivady tongotra nefa dia ilaina ny fiarah-mientan'ny rehetra ny fanentanana ho amin'izany izay isan'ny tanjona manokany kongresy ihany koa. Aorian'ny tilitelo andro ity zany a dia afaka manentana zany any fiarahamonina aloha zany zay efa tonga manao ny fiampifanana mba hanao fitsiriana deny voateraka zany a ireo mpavela ireo olona mamiteraka rehetra ny maternité fa rehefa misy le tranga zany mireferea any amin'ny tom-pahasalamana izay mandray an'izany. Anisan'izany ihany koa tamin'ny maraina zao ny resaka le plaidoyer zay dia nisy recommandation vitsivitsy natao tamin'ny ohatra hoe amin'ny ministère ny fahasalamana dia hoe mba tsy atao lafo loatra ny vidin'ny plâtre satria ny vidin'ny plâtre dia miakatra be x3 atao anaty taona. Dia ohatra hoe tokony mba tena atao systématique ny izay fitiliana ny zaza mivady tongotra izay eo am-piterahana ka tena soratana ao anatin'ny carnet de santé. Dia manantena ihany koa hoe ny commune mba handray an-tanana ny déplacement ohatra ny ireo ray aman-dreny izay mety mipetraka lavitra dia izay no mety mahatonga ny olona sakana tsy hahatongavan'ny olona anatina ny toeram-pitsaboana. Toerana dimonja moa amin'izao fotoana izao no mandray an-tanana ny fitsaboana ny mivady tongotra eto Madagasikara. Misy 12 fotsiny ihany koa ireo mpitsabo manokana mahakasika ny fahasembanana ara-batana manerana ny Madagasikara mivondrona ao anatin'ny AMPR Mada. Fa aorian'izay vaovao izay dia hiverina eto Antananarivo isika satria dia zavaty ny label maromaro no nandevasana filazana hatry ny omaly mikasika ny famafana ireo horonan-tsarin'izy ireo tao amin'ny YouTube. Isan'ny lasibatra tao anatin'izay ny Gasplot Entertainment Rakotsary Dimanjato anireo artista dia vokarin'ny label no fantatra fa voafafa ka tsy ho azo jerena intsony ao amin'ny YouTube. Mpamokatra hafa ihany koa no efa tratra izay tranga izay. Manolotra fanazavana amin'ny mety ho antony izay ny manampahaizana momba ny médias sociaux ao anatin'ity fanadihadiana entiny Rindra Tahiry sy Doda Rajarinjato ity. Ny CC sy hatry ny omaly ny fanambarana nataon'ireo mpamokatra sy tompona chaîne ao amin'ny YouTube nampandreny rehetra ny amin'ny famafana ireo horonan-tsary nalefan'izy ireo. Compte iray atao hoe kolotsaina Malagasy Production no fantatra fa milaza ho tompon'ireo vokatra rehetra voafafa. Lasibatra tao anatin'izany avokoa ny an'ny radio Paradis Gasy izay fantatra tamin'ny fandefasana ireo rakitsary vaovaon'ireo artiste eto toerana. Io ihany koa ny an'ny Laterit Production sy ny Gasploit ireo roa farany samy mpamokatra sy tompon'ireo horonan-tsary alefa ao amin'ny chaîne YouTube ny tsirairay avy. Efa nisy fisolokiana nanao nangalany zareo droit fa tsy tambony chaîne anay nanaovany zareo anazy fa ohatrany hoe chaîne tambony irany Shine, irany Stéphanie ohatra zay. Dia efa nisy ny soloky tamin'ny anaran'ny Gasploit. Ity fandroany ity zany tonga dia efa tena angamba fahasimbaina anay mihitsy nataony izay olona le ao ambadika ny kolotsaina Malagasy Production io. Amin'izao fotoana araka izany tsy hita intsony ny Gasploit raha toka tadiavina ao amin'ny YouTube. Nanjavina niaraka tamin'izany avokoa ireo horonan-tsary sy rakitsary Dimanjato no vokarin'ny label tao anatin'ny taona maro. Fa ny problème an'io nahafantarako an'io satria tsy natsika gasy tsy niaro tena amin'ny resaka streaming, resaka droit digital. Dia na ao amin'ny dary tsy navita naharo an'ireo satria ireo artista Gasploit reo anaty ao amin'ny daholo. Tsy maintsy miandro justice dia tsy maintsy mandate olona koa izay any an-dafy satria tsy na le droit nalain'ny olona droit avy any an-dafy no ampiasainy nampisaoty any vidéo an Gasploit. Efa nanantona ny sampandrara amin'sana ny cybercriminalité raha ny Gasploit manokana. Sarotra nefa ny ahitan'ireo ambadiky ny fakan'ireo vidéo ireo hoy ny manampaizana iray ao amin'ny fikambanana Abaka Madagasikara Sahaza Marline. Ny olona tompon'le vidéo zany tena tompony sy tena manana droit amin'ny hevitra tena manana droit amin'ilay izy rehefa sendra ny olana io dia tokony identifier izy hoe iza le olona le ngafy. Dia efa tena afairany amin'ny resaka misy entité hoe cybercriminalité ao am-polisy ao dia efa tokony hiakatra amin'ny resaka fitoriana mihitsy raha tia azony rariny izy. Tsy eto Madagasikara ihany no mitranga ny famafana vidéo tahaka izao fa efa maneran'ireo firenena rehetra mihitsy. Ireo olona milaza ho tompon'ny vokatra kanefa tsy nisasatra tamin'izany
no mandefa fitaraina tsy akijanany amin'ny Google izay tompony YouTube ihany koa. Dia raha misy zany ny olona hoe mitaky hoe ty vidéo ty anay ka répété be dia be le demande dia lasa ohatrany hoe tsy manana droit zany olona nandefa teo aloha nandefa le vidéo dia fafany YouTube le izy. Misy étape roa le izy amin'ny voalohany aloha ny tapahany amin'ny fotoana voafetra, avy eo tena tapahany tanteraka mihitsy. Ireo chaîne mahasarika olona maro be amin'ny YouTube na ireo horonantsary be mpijery indrindra no tena lasibatra ireo hackers. Izany no anarana anasokajiny ireo mpijirika n'ireo tranokala-pifandraisana. Tsy misy afa-tsy ny fidirena tsara ireo fifanarahana sy ireo fepetra taky ny fampiasana ireny haino amanjery mifototra amin'ny internet ireny ny torohevitra omen'ireo manam-pahaizana ialana amin'ny fatiantoka tahaka izao. Fa 17 taona ny Sina ary efa mahenika ny Madagasikara ny vokatra nickel. Ranon-tsavony vita malagasy izy io ary 100% vita malagasy. Ny vahona na ny aloe vera no anaovana azy, raha ny liquide vaisselle no tena isany nampalaza azy teo aloha. Amin'izao fotoana izao kosa efa maro ny vokatra miaraka amin'izay nickel lave vaisselle izay. Fonir no mandrimany kely monja dia mahenika be. Nickel lessiva ihany koa dia toy izany. Savony rano ny fanasana lamba amin'ny vidiny 20 ariary. 17 taona ny Sina ary efa mahenika ny Madagasikara ny vokatra nickel. Ranon-tsavony vita malagasy 100% ary ny vahona na ny aloe vera no akora fototra hanamboarana azy, izay zava-maniry misy vitamine A sy E ary mineraly. Ny mampiavaka ity vokatra ity dia noho izy tsy misy parabène izay akora anisan'ny miteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Raha ny liquide vaisselle no vokatra voalohany dia efa maro izy ankehitriny. Akoatra ny liquide vaisselle manana ny lave vitre izy, manana eau de javel izy, manana détartrant izy, manana détartrant natokana ho an'ny WC manokana mihitsy izy, manana pousse nettoyant izy ary manana ireo gel désinfectant isan-karazany. Fa tsy izay ihany fa efa misy ihany koa ny vokatra nickel natao an'ny fanadiovana fiara sy lamba. Natao an'ny sarambabem-bahoaka ny vokatra nickel satria dia mirary ny vidiny nefa ny kalitao dia manaraka ny fenitra ara-dalàna, ohatra amin'izany ny lessive nickel. Isan'ny vokatra voaingana koa ny vokary nickel ity lessive ity, izay fanasan-damba izy ity, mahasolo ny savony izay mahazatra antsika kokoa. Ny tombony dia ity zao 300 ml ity dia fatra ho an'ny indimy mampiasa, ao anatin'ny rano 2.5 litatra. Nefa ny vidiny natao ho azony rehetra satria 700 monja ny vidiny ity. Nefa ny indimy manasy ianao mampiasa azy. Tsy manimba lamba, tsy mampofo lamba fa ara-kalitao tokoa. Efa azo jifainena amin'ny mpivarotra mahazatra anao sy eny amin'ireo tsena lehibe ny vokatra nickel. Manana ny tranokalany ihany koa ny nickel dia ny nickel.mg ahafahanao mahita ireo vokatra. Tsy vitan'izay fa miantoka amin'ny fanaterana ny entana no jifainao tao amin'ny tranokala, eny amin'ny toerana misy anao ihany koa izy ireo. Izay vaovao izay ihany koa no mitondra amintsika ny maresaka ny ivelany. Nanamafy ny filoha amerikana Donald Trump tamin'ity androany ity fa nisy ny fifampiresan'ny firenena amerikana sy ny filohan'ny Korea Avaratra Kim Jong-un, fifampiresana manjizona ny resaka mafana izay mbola mampifandrigotra ny rotonta izany zotra araka ny tokony ho izy izay fifampiresana izay raha araka ny vaovao izay nampitainy filoha Donald Trump tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera Twitter. Donald Trump a confirmé mercredi. Taorina ny fanambarana ataon'ny Washington Post dia nanamafy ny filoha amerikana Donald Trump androany fa misy tokoa ny fifampiresan'izy ireo sy ny filoha Korea Avaratra Kim Jong-un. Tsy Donald Trump mivantana aloha no tonga tany Korea Avaratra fa naniraka ny Mike Pompeo izay mpitarika ny CIA ary sekretera-panjakana amerikana ny tenany amin'izao fotoana izao. Tamin'ny herinandro lasa teo no nisy ny fifampiresahana izay niresahana betsaka ny fanomanana ny fionana an-tampon'ireo filoha amerikana sy ireo mpitondra any Korea Avaratra. Nizotra tsara araka ny tokony ho izy ny fifampiresahana ho ny filoha amerikana raha nandefa vaovao tao amin'ny tambazotra serasera Twitter. Voaresaka tamin'izany fionana izany ihany koa ny ady izay mampifandringotra ny firenena roa nitonta ho ny filoha amerikana.
Amin'izao fotoana izao ihany koa dia mikasa ny anatanteraka fifanarahana momba ny fandriampahalemana i Korea Avaratra sy Korea Atsimo, saingy mbola tsy misy zavatra vita hatramin'izao. Ka tamin'ity androany ity, ny filoha Amerikana dia tsy maintsy nanome toky ny mpiara-miasa aminy dia i Japon manatanteraka fitsidihana amin'ny fond ofisialan'ny Amerika amin'izao fotoana izao, ny Premier Ministre japonais Shinzo Abe. Tao anatin'izany, Donald Trump dia efa nampanantena fa hiresaka momba ny ampitson'ireo Japonais nalaina ankeriny tany Korea Avaratra rehefa ihaona amin'ny Kim Jong-un. Fa ny Fransa indray kosa dia hatreto mbola mitohy ary mbola tsy nivaly ny fitakian'ireo mpikambana sendikaly anatin'ny kampania mpitaterana vakavaka Air France takian'ireo mpiasa hatrany ny fanondrotana ny karama ny hoenina isan-jato. Ankoatra izay nefa dia mitaraina ihany koa ireo mpiasa sasany amin'ny tokony hanampinana ny isan'izy ireo. Tafiakatra 204 ny isan'ny mpanamory fiaramanidina Air France tamin'ny taona 2014. Amin'izao fotoana izao, ny hena 703 izany. Mitombo hatrany anefa ireo fiaramanidina hany ka tsy maharaka ireo mpanamory raha nambaran'izy ireo. Takian'ireo mpiasa araka izany hanampiana isa azy ireo, ankoatra ny efa fangatahana nataon'izy ireo dia ny hanondrotana ny karaman'ny mpiasa tsirairay hoenina isan-jato. François Manna izay mpikambany syndika niasa tamin'ny kampania mpitaterana Air France nandritra ny 12 taona dia nilaza fa tokony hisy ny fijerena akaiky ireo mpiasa tsirairay na amin'ny lafiny karama izany na ny isan'ny mpiasa. La logique de l'entreprise qui est devenue mitombo hatrany ny sidina atao nefa ny karama tsy mitombo. Ny asa mihitsy no lasa mafy satria tsy maintsy manaraka ny fandaminana ireo mpanamory. Zatra raha misy fiatoana fa miasa foana izahay. Eh bien, on fait ça. Navarany Italiany Air France fa amin'izao fitokonana ataon'ireo mpiasa sasany eo anivon'ny kampania mpitaterana navakavaka Air France izao dia efa mandridina ny 20 sy 200 tapitrisa euro ny vola very. Ça peut faire sens économiquement, mais quand vous isento anatin'ny dokam-barotra fohy indray isika amialohan'izay nefa dia ireto rosaonao reto ny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Renim-pianakaviana iray izay manao taekwondo ny tantaram-piainany no entina aminao anatin'ny portrait amin'ny ity anio ity. Inavy ireo santura fantatrao amin'ny aiady izay indray no nanontaniana ireo sendranay androany hojerenao anatiny hoy ianao ny valin'izay. Gottlieb Sigeri no hijanona aminao eo amin'ny tapany faharoa asainanao tsy saraka aminay hatrany ny tenako no manao veloma mandra-piona indray.